5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavau. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suruajiv. Luciano ni Fampalalambavau. Nanaitra ny maro ny fanehoan-kevitry andoniaina andria malaza ray izay laza fa manapozana firenena raha izao ankatoko ny fividianan'izao vao irosona ny fanavaozana ny lalam-pividianana. Ny fiangonana katolika tamin'ny alalan'ny Justisy EP, ny firaisamonim-pirenena sy antoko politika maro ankilany no miantsony amin'ny tokony irosona amin'izay fanavaozana ny lalan'izay isian'ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Ny torenenivo ny tribunal administratif ao Fianarantsoa ny MMM nany malagasy miara-miangy manoloana ny fanakanany lehibe ny distrika ao Fandriana ny hetsika fionana tamin'ny vahoaka tany amin'ny commune Imito izay nokasain'ny be ny tanàna ny Antoerana sy ny MMM natao ny 1 aprily teo. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo commune manodidina n'Antananarivo toy ny ao Ambohimanambola sy Alasora. Miroso tamin'ny famerana ny fivezivezena amin'ny alina manoloan'izay ireo tompon'andraikitra trangana tsy fandriam-pahalemana akaiky ny renivohitra izay hitana taratra ny zava-miseho amin'ireo commune ambanivohitra lavitra. Miteraka savorivory amin'ireo tompasana Andolombazaha sy ny commune ambonivohitra Toliara. Ny fanorenan'ny commune WC public eo amin'ity fasana ity mitaky ny ampiatoa ny asa fanamboarana io avetrandro ray aman-dreny sy ireo tompasana any Antoerana. Any Soudan, mitoetra ato anatiny 2 amin'ny fitopolora ny fampitsarana ny fifandonana eo amin'ireo tafika ao Soudan sy ny vondrona FSR na ny force de soutien rapide. Araka ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny rotonta, natao zany ahafahana mitatitra ireo fanampiana iraisam-pirenena natokana ho an'ireo mponina miaina anaty fahasahiranana amin'izao fotoan'izao. Ny antsiprian'izay. Ngadona ny amin'ny valora alina kafaliana trano tomboky lasy sy tomboky vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity ala ity. Tonga soa ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy aterina ny araba ary manasanao ihany koa. Anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia nanaitra ny maro ny fanehoan-kevitry andoniaina andria malaza ray izay laza fa manapozana firenena raha izao ankatoko ny fividianan'izao vao irosona ny fanavaozana ny lalam-pividianana. Ny fiangonana katolika tamin'ny alalan'ny Justisy EP, ny firaisamonim-pirenena sy antoko politika maro ankilany no miantso amin'ny tokony hirosona amin'izay fanavaozana ny lalam-pividianan'izay isiany ny fividianana madio sekeny rehetra ary ampilamina ny fividianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Onona saina. Ankoatra ny trangana tsy fandriam-pahalemana, ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka, isan'ny hevitra ny votra taorian'ny fivoriam-be ara-potoana nataon'ny Justisy EP teto Antananarivo, ny tokony hanavaozana ny lisam-pifidianana. Etsy ankilany hanapoizina ny firenena raha izao vao iroso amin'izay fanavaozana ny lisam-pifidianana izay, hoy ny filoha hevitry ny CENI Andria Malazaray Andoniaina, naneho hevitra tamin'ny anaran'ny tenany manokana azo tamin'ny Antso Atarby omaly. Raha mijery momba ny tsingery-pifidianana tsika anazy cycle électoral dia ny olona mahafehy fifidianana rehetra manerana ny tany dia mahafantatra fa ao aorianan'ny fifidianana izany hoe phase post électoral no anaovana réforme électorale. Raha olona mieritreritra ny hanao réforme électorale any amin'ny phase pré-électorale na phase électorale zany, tsika ngefa tsy pré-électorale tsy mba tena efa électorale dia ka raha olona mieritreritra ny hanao réforme amin'izany tena miala tsiny fa tena ataoko mahitsy mihitsy ny teny tsy avy amin'ny CENI fa avy amiko manokana hoe tena hanapoizina firenena zany.
araka izany tsy tokony irosona intsony izay fanavaozana lalam-pifidianana izay araka ny fomba fijery ny Andriamalaza Ray Andoniaina. Etsy andaniny ny JSTCP manamafy fa ilaina hatrany ny fanatsarana isy ny fitoniana eto amin'ny firenena amin'izao taom-pifidianana izao. Tsy fandraisana diso zay, tsy hoe fanakorontanana akory fa hevitra ny ilainay hevitra ny hoe ilaina ihany manovana lalam-pifidianana raha mbola nisy ny fotoana zany. Ny fanatsarana ny zava-dehibe, fanatsarana zany ny zava-dehibe hoe misy zavatra tokony mila tsaraina foana zany amin'ny zavatra izay atao indrindra. Dia arakaraka mahatsara ny lalàna ny isin'izay le mba fitoniana tsikelikely zay nisy olana foana ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao hita tokoa hoe foana mampisy olana zany hoe lalam-pifidianana tsy tomombana tsy araka ny tokony ho izy izay io dia hitanay tokoa zany hoe ilaina no manovana manatsara na manamboatra mihitsy na manavao anio lalam-pifidianana io. Ary tsy izay rera ndresy lahatra amin'izany fa raha ny rehetrarehetra ary efa raha dia ao anatin'ny fitondrana na mpanotra ny fitondrana na iza dia samy matsapa hoe io lalam-pifidianana io tsy ampy fa milovana io lalam-pifidianana io. Araka izany manamafy ny fomba fijery ny JSTCP izay ahitana ny pretra, ny laïka ary ny évêque président izay mitarika eo ambany fehy ny fivondrona be ny évêque ao anatin'ny fiangonana katolika fa ilaina ny fanavaozana ny lalam-pifidianana raha tiana hizotra am-pilaminana sy ampitoniana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Fomba fijery izay manohana ny nambaran'ireo firaisamonim-pirenena sy antoko politika maro eto amin'ny firenena. Ireo vondronkely isa tokony ireo hoe araka izany no mihevitra anapozina ny firenena raha miteny ny tokony hirosona amin'ny fanavaozana ny lalam-pifidianana araka ny fomba fijery ny filoalefitry ny seni. Ny lalam-pifidianana izay efa notakian'izy ireo hatramin'ny taona 2012 ary namafisy ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ireo rekomandasion maro izay navokany saingy tsy niroson'ireo tompon'andraikitra voakasika mandrak'androany. Sa mahita ve ity tompon'andraikitry ny seni ity fa hizotra makany amin'ny fifidianana ekeny rehetra sy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ity lalam-pifidianana ankehitriny ity. Tsy tsapan'ny filoalefitry ny seni Andriamalaza Ray Andoniaina ve fa ny tsy fitezana teo amin'ny lalam-pifidianana no nahatonga ny krizy hatrany teto amin'ny firenena. Ankehitriny ny fiangonana katolika no efa manaitra ny amin'ny tokony irosona amin'izay fanavaozana ny lalàna izay. Ny fiangonana izay nipetraka ho ray aman-dreny hatrany teto amin'ny firenena ary mitovy hevitra amin'ireo hery-velona rehetra fa tsy azo hitovirana ny fanavaozana ny lalam-pifidianana isy ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana. Mipetraka araka izany ny fanontaniana iza no mikasa anapozana ny firenena amin'izao toe zava-misy izao. Eny io koa mety misy ny tsy manapozana fa ny manome tangena ao anatin'izay. Fa nitorany anivon'ny tribunal administratif ao Fianarantsoa Malagasy miara-miainga manoloana ny fanakana ny lehiben'ny distrika ao fandrina ny hetsika fionana tamin'ny vahoaka tany amin'ny komuna Imito izay nokasain'ny ben'ny tanàna ny Antoerana sy ny MMM nataony fa 20 ny volana aprila lasa teo. Tsy manaraka ny voalaza lalam-pandrenana ny noty navoaka ny lehiben'ny distrika hono Malagasy miara-miainga ka takian'izy ireo ihany koa ny ampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana Hilary Nasoniaina. Matiary voatotoina tanteraka amin'ny fahalalana maneho hevitra sy ny zo fototra tokony hositrahana amin'ny mahampitantana eny fotony izahay hoy ny ben'ny tanàna ny komuna Imito manoloana ny fanakanana nataon'ny lehiben'ny distrika ho fandrina ny hetsika fionana tamin'ny vahoaka any Antoerana izay nokasain'ny ben'ny tanàna sy ny Malagasy miara-miainga natao ny 20 ny volana aprila lasa teo. Toeran'olon-tsotra na propriété privée no nandraisana ny hetsika ary nandalo ny antana tohatra rehetra araka ny lalàna saingy norarana tamin'ny ora farany. Diso fanantenana aloha ny vahoaka voalohany indrindra. Eo ihany koa dia matsiaro izahay fa voatohitohina ny fahalalahana satria hetsika miendrika filaminana ary hetsika ihany koa mba anehoana fisaorana ho an'ny vahoaka tamin'ny nametrahany fitokisana amin'ny tena satria ny mandamo dia fantatsika tsara fa efa ifarana amin'ity taona 2024 ity ny mandahany ben'ny tanàna izany ka miendrika hisaorana ny vahoaka dia nandritran'izay fotoan'izay moa dia misy izay fanakanan'izay. Zahay zany dia mahatsiaro fa voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra eto amin'ny tany sy firenena satria misy ny ireo atao hoe namana na toko hafa izay mamory vahoaka dia tsy voasakana ary mahazo malalaka tsara kanefa rehefa izahay ny nanao an'le hetsika dia zay no zavatra nisy ka maro no fiatraikan'izay teo ny fandaniana arabola izay efa atao hoe efa betsaka ny zavatra nokarakaraina
kanefa dia amin'ny ora farany dia voatery tsy maintsy najanona zany rehetrarehetra zany. Ny toerananivon'ny tribunal administratif ho fianaratsoa noho izany ny MMM no UNOT io izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena fa indrindra manitsakitsaka ny voarakitry ny lalam-panorenana. Nanapa-kevitra izahay antoko malagasy miaramiainga itory angataka ny fanafoanana aniny fandrarana iny satria mihevitra izahay fa tsy manara-dalàna ary indrindrindrindra tsy manaraka ny lalam-panorenana ny votoatin'ilay interdiction izay navoaka ny chef district. Ny antony dia tsotra. Ny fototr'ilay interdiction izay navoakan'ny chef district dia ilay fanambarana sy ilay noty navoakan'ny ministre ny Atany, ministre ny intérieur sy ny décentralisation, izay milaza fa tsy mahazo manao fivoriana politika ny antoko politika, tsy mahazo manao hetsika raha tsy any amin'ny toerana izay voafaritra anatin'ilay noty iny. Ka izahay nefa mahita fa tsy manaraka ny lalam-panorenana inotiny navoakan'ny ministre ny Atany iny. Ny antony dia tsotra. Voalohany aloha isika mahita anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy 10 manazava tsara ny fahafahan'ny tsirairay mivory sy miona. Faharoa misy ny atao hoe déclaration universelle des droits de l'homme, misy ny atao hoe pacte international relatif aux droits civils et politiques, izay manome alalana tanteraka ny olona olom-pirenena hivory sy hiona sy hizara ny heviny rehefa ilainy zany. Ary indrindrindrindra misy lalàna velona ihany koa eto amintsika mahakasika ny antoko politika izay mamela ny antoko politika ampivory sy hizara ny heviny ny hevitra hijoroany ilay antoko. Ao anatin'izay ihany mangataka ny ampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ny MMM ahafahany mandinika sy manamarina fa manaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana ve ny fanapa-kevitra ny raisin'ny ministry ny Atany mahakasika ny fandrarana ny famorim-bahoaka. Namafisinay izany anatin'ilay fitoriana io ny fangatahana an'ilay hoe fampiarana ny atao hoe exception d'inconstitutionnalité izay misoratra anatin'ny lalam-panorenana. Io exception d'inconstitutionnalité io dia milaza fa raha ohatra ka misy mpitory mahita fa tsy manaraka ny lalam-panorenana na manelingelina ny zoany ny fampiarana ny fanapa-kevitra raisina eo anivon'ny finjakana dia afaka mitory izy io eo anivon'ny HCC. Ka noho izany zany izahay dia nametraka ny fitoriana io tany amin'ny tribunal administratif ary anatin'ilay tribunal administratif io no misy fangatahana ny ampiakarana n'le raharaha eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy ahivina, lalàna tany amin'ny taona 1790 no niaingan'ny ministry ny Atany tamin'ny fanapahan-kevitra mahakasika ny famerana ny famorim-bahoaka, lalàna izay efa nasiam-panovana taty aoriana ary efa niekehana sy nosoniavin'i Madagasikara tamin'izany ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zo fototra ho an'ny olo-pirenena sy politika ka tokony ho ampiarina. Manantena ny ampiara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny lalàna araka izany ny MMM manoloana ity fitoriana ity. Fifidianan'izay hatrany dia mety hiteraka korontana sy savorivory eto amin'ny tany sy ny firenena raha toka tsy hisy ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny ben'ny tanàna ny commune imito tamin'ity androany ity. Ny fifidianan'izay tokony tsy maintsy atao araka ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana eto amintsika. Misy tetika ambadika politika ihany koa no mety tsy rosona amin'izay raha ny fanazavana Hilary Nasoloniana. Tsy voaresaka ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao, ny fifidianana ben'ny tanàna izay isan'ny fifidianana tokony hatrehan'i Madagasikara amin'ity taona ity. Izy fetraka ambetsaka eny anivon'ny commune fa indrindra ho an'ny vahoaka raha toka tsy hisy io fifidianana io, hoy ny ben'ny tanàna ny mito distrika ny Fandrina ka tokony mimana amin'izany ireo tompon'andraikitra. Tokony hisy fifidianana ben'ny tanàna amin'ity faran'ity taona 2024 ity. Tsy tokony moa zany fa tena zay ny tena tokony atao hoe ny ara-dalàna zany dia tsy maintsy misy fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona 2024 ity. Raha tsy misy zay dia fantatritsika tsara fa efa mandika le ataontsika hoe ny ara-dalàna amin'izay hoe mandaha hitatana amin'ny ben'ny tanàna izay satria efa tsy lasa efatra taona intsony zany izy amin'izay fotoana izay fa efa misy ny fanalavam-potoana na ny ataontsika hoe prolongation dia zay indray tsy fantatra hoe ao anatina transition ve ny tokony isy an'izay prolongation zay sa inona no paikady mety ho ataon'ny fitondram-panjakana raha toa ka tsy anatanteraka an'izay fifidianana ben'ny tanàna izay izy
dia mampieritreritra aloha zany satria arak'izay voalazanao teo zay dia hoe tokony efa miomana amin'izany ny tompon'andraikitra mahakasika amin'ny fifidianana ny CENI zany mikarakaraan'izay fanomanana ny fifidianana be ny tanàna izay. Efa taona ny fiampitoam-piasan'ny be ny tanàna voarakitry ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana na ny code électoral. Tokony hisy araka izany ny fifidianana aoriana io. Mirosa amin'ny fanendrena PDS ny fanjakana raha tsy totosa ny fifidianana be ny tanàna. Io dingana io izay mety hiteraka korontana sy savorivory raha ny fanazavana hatrany. Ny vahoaka dia manana mpitondra izay atao hoe tsy ny fidiny. Zay aloha voalohany indrindra ho anivon'ny vahoaka. Fa eo amin'ny lafiny politika ihany koa dia mahatsiaro zany fa misy tetika tiana ampiarina eto amin'ny firenena dia mampiatra ny atao hoe fanjakana tokana. Zany hoe tsy manana safidy intsony ny akamaroany ny antoko rehetra fa zay atoko ny fitondram-panjakana zany zay olon'ny fitondram-panjakana no apetrany satria tsy maintsy izay ny zavatra mety hisy raha metraka PDS izy tsy maintsy olona no apetrany dikan'izay zany ny 1695 commune zany dia olon'ny fitondrana daholo dikan'izay mety teraka olana na mety teraka korotana zay eto amin'ny firenena satria tsisy ny fahalalahana tsisy ny atao hoe demokrasia. Miantso ny anaovana fifidianana be ny tanàna araka izany ny be ny tanàna ao amin'ny commune Imito isorohana ny mety korontana fa indrindra ho fampiarana ny voarakitry ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay raha ny mahakasika ireo teboka lehibe mampiaya manodidina ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny tontolon'izay fifidianana izay eto amintsika amin'izao fotoan'izao fa raha ny mahakasika ny zava-misy ny fotony kosa indray dia zara raha misy olona 10 anatin'ny ray andro ireo tonga eny anivon'ny fokontany. Manamarina ny anarany ao anatin'ny lisitra mifidy amin'izao fotoan'izao ireo lehibe ny fokontany nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity ankoatr'io tsy misy afa-tsy olona iray na roa ihany koa no tonga misoratra anarana ao anatin'izay. Ny fahitan'ny olom-pirenena ny fomba fanaovana politika eto amintsika amin'izao fotoan'izao no isan'ny antony tsy mampazoto azy ireo hony teo anivon'ny fokontany nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity io ihany koa ny asa fameloma-tena amin'ny andavanandro. Henri Florian. Manandanjagoavana eo amin'ny fisitrahan'ny olom-pirenena ny zony ny fisoratana anarana mandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Hatreto marisarisa amin'ny fanamarinana ny anarana eny anivon'ny fokontany ny olom-pirenena araka ny fanadiadiana. Zara raha misy olona iray isan'andro no tonga eny amin'ny fokontany manoratra anarana io hatrany ny lehiben'ny fokontany ety Ambohipotsy noho ny fahalenan'ny olona ny tontolo politika sy ny fitadiavana. Ny azo ambara aloha zany eto amin'ny fokontany Ambohipotsy dia tena hoe tsirairay no tonga eto amin'ny fokontany misoratra anarana tena tsirairay sisa. Nefa raha ny elanelan'isa teo anelanelan'ny ralina 2021-2022 dia mbola misy anoany amin'ny 75 anoany ny olona tokony mbola nandrasana isoratra anarana teto. Misy antony roa ao ny fahalaina iny moa efa angamba tsisy mare zany fa misy olona dia tena mahasamytsotra fa malaina izy isoratra ao anaty fifidianana noho ny antony maro samihafa indrindra ny ara-politika. Fa ny hitako ihany koa ny fanondroana dia efa lasa tsy misy andavanandro sy sabotsy aladintsony ny fiveloman'ny olona dia eo no mahatonga ny olona misalasala anatina fokontany satria fotoana tokony ahafahany mandeha mitady. Vetsy ihany koa ireo olom-pirenena no tonga eny anivon'ny fokontany manamarina ny anarany ary zara raha misy olona tonga ihany koa misoratra anarana. Hatramin'ny nazahoana ny natongavan'io lisitra vonjy-maika io dia fokontany tamin'ny 12 avril 12 avril teo dia raika amby 70 monja aloha hatreto ny tonga nanamarina ny anarany teto fokontany. Zay efa hifarana ihany koa izy io amin'ny 7 volana May. Dia tena antsona mihitsy ny mponina rehetra mba anamarina ny anarany indrindra mba isoratra ireo izay mbola tsy misoratra. Ny fanentanana dia tena tsy mijanona kosa aloha izay hitako fokontany satria izay mihitsy no tena hoe mba anjara didinay. Ankoatra ny fanentanana mbava sy ny amin'ny hitantsika ny mégaphone vao avy nampiasaina vao loandro zay dia ny tena ihany koa dia mandefa sy maintsy ozy ny tegasy sy maintsy sahoan'ny mponina isaky ny satria misy ara-taribian'zareo ety fokontany dia mandefa SMS mba manentana an'zareo anatina fokontany ho an'ireo izay mbola tsy misoratra. Ho an'ny fokontany atetezana afovoany voalohany tsy ampy 10 isan'andro ireo manamarina ny anarany ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Toy izany ihany koa ireo misoratra anarana
ankoatra ny asabotsy raha ny fanazavana. Fanaran'olona masoany lisy ny fividiana aloha zany mazoto ny olona ety faritra misy anay satria io zao manao taratasy dia mandrapahany aloha zany dia manao vérification io zany aloha alefasa aloha vérification misy koa nefa raha mpianakaviana mitondra ny karapanondreo taranany zany na photocopie-na karapanondro manamarina teny fokotany dia ny weekend zany ny asabotsy zany tena feno misy nenay misy matetika raha misy maromaro mihitsy izy eto manamarina ny misy mpividana ny teny fokotany zany dia manentana foana gava misoratra zay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny potonseny satria ny fividianana ho avy sanatria fa metsintsika orony zay tsy tafiditra ao anatin'lisy mpividianana zay tsy ohatran'izao mamatongava manoratra anarina teny fokotany dia mbola misy ny fotoana. Baraigo mipetraka ihany koa ary ifantohan'ny sain'ny mpanara-baovao ny tena nampiasany ireo tablety izay lazain'ny CENI fa hanaovana ity fanavaozana tanteraka lisy mpividianana ity. Firmarina ny nampiasaina ary ahoana ny vokatra azo. Tsy aivina fa isan'ny tanjon'ny CENI ny atafiditra mpifidy manodidina ny 30 tapitrisa ao anatin'ity lisitra vaovao ity. Raha io tanjona io sy ny zava-misy ankehitriny sarotra ho an'ity voamiera ity ny atratra ny tanjona na mbola mitohatra amin'ny 1/3 ny volana May ho avy izao. Ny fandraisana ny anaran'ireo olona sy mbola tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany araka ny tanjona napetraka ny CENI. Avalitsika eo ny makasika ny tontolo ny fividianana fa ny makasika ny anoanana sy ny tsy fampitsakafo izay mitarika resabe amin'izao fotoana ary voaresaka etsy seroa isan'ny antony hamoizana ain'olona maro. Ankehitriny dia tokony hanokatra fanadihadiana lalina sy hijery fotony ny zava-misy makasika ny filazany ny ben'ny tanànany komuna Ambatolava distrika ny Vaingaindrano fa misy fahafatesan'olona miisa 20 tao anatiny 2 volana. Ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ny solombavamboaka voafidy tao an-toerany. Mila marinina araka izany ny momba izay fa tsy ny fiezahana nafina ny fanitram-bahoaka no irosona. Hoy ny fanazavana Henri Florion. Mponina maro ao anatin'ireo distrika mandrafitra ny faritra atsimo atinana ny nosy ankehitriny no miaina anatin'ny fahasahiranana. Raha ny hita efa mipaka any amin'ny distrika ny Vaingaindrano komuna Ambatolava izany. Raha ny fantatra nisy ny filazana fa nahitana fahafatesan'olona miisa 20 atao amin'ity tanàna ity noho ny tsy fampiasakafo sy ny fandrana lalina. Mampametra-panontaniana ho ny solombavamboaka voafidy tao an-toerana ny fomba fiasan'ny fitoeram-panjakana izay miezaka ny manafina ny zava-misy any vahoaka eny fotony. Manoloana izany olon-dehibe ny ben'ny tanàna eo anivon'ny komuna ity ka sarotra ny tsy ampitombona izany fitarenana nataony izany. Ary efa ahafahany talety général ny BNGRC milaza n'izao fotoan'izao fa tsy marim-pototra le vaovao. Raha ny fiheverako azy zany atao hoe ben'ny tanàna zany olom-boafidim-bahoaka, olona manan-tsaina, olona ataoko hoe afaka mandanjalanja. Matoa izy manome vaovao arak'ireny nomeny ireny hoe misy fahafatesan'olona 20 tao anatin'ny 2 volana zao. Matoa izy miteny misy fahantrana mangaikaika amin'izany komuna ambanivohitra zany satria misy tokantrano efa 100 eo no ny findramonina ao anatin'izany komuna zany. Matoa izy nilaza fa eo amin'ny 3,000 eo ny olona ao anatin'ny tsy fampitsakafo amin'izao fotoan'izao. Misy antony kosa fa tsy fafana hoe ilika fotsiny zao hoe fanapariana vaovao tsy marim-pototra mba isotomana sain'olona satria izay moa ny nilazany avy ao amin'ny BNGRC ny vaovao mahakasika izay. Tokony andraikitra feno ny fanjakana manoloana izany io hatrany ity solombavamboaka ity fa tsy tokony hamono afo sy hanafina ny zava-misy ny fanjakana. Misy fandraisana andraikitra tokony atao fijerevana fotony sy fitondrana fanampiana fa tsy hoe fanolihana fotsiny hoe tsy marim-pototra ohatra ny hitako hoe maivana loatra azoko atoro anareo moa mitatitra voaray sora taratasy indray takelaka ray fotsiny ve dia ahafahana mamaritra tranga ohatr'izany any anivon'ny komuna ary mino fa tsy Ambatolava ihany fa Vatanato ihany koa satria ireo komuna roa ireo amin'ny fanilana ary nefa tamin'ny 2017 efa nampaneny lakolosy ihany koa satria ny antony mahatonga ny fifindramonina io dia ny fanalana ireo olona ireo tao anatiny ny valan-javaboary
tao anatiny faritra feheziny Madagasikara National Park MNP zaka dia navoaka tao dia tsy manana trano tsony tsy manana tokotany mambolena tsony dia rendrika ao anatin'ny fahatrana tanteraka izay no zava-misy raha izay ivana efa nisy nitranga tahaka izao niseho tany amin'ny distrikany Kongo izay nilazana fa misy ireo fianakaviana mivarojanaka noho ny fahasairana ny ain'ny mponina araka nefa noentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ireny nolazain'ny mpitondra fanjakana fa vaovao diso tsy voamarina ny vaovao navoaka ny mpanao gazety tamin'izany fotoana izany ary farany teo ny mpanao gazetiny France 24 no nanadiady tany an-toerana ary nanamafy ny fisian'ity tranga ity izany mpitondra fanjakana atao araka izany ny mamono afo sy manafina ny fahasairanam-bahoaka ankehitriny na efa hita miariary aza ny fahantrana lalina iaina ny ankamaroany mponina. Voalohan'ny fampanantenana pokaty ary roso amin'ny fitokonan'ireo mpamily sy tompona fiara vavety ampitaditretana raha tsy mandeha ny fanamboarana ny lalam-pirenena indrindra ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoan'izao. Izy ireo izay nanao fanambarana iombonana teny bypass tamin'ity androan'ity. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Araka ny tatitra azony tamin'ireo mpitarika ny fikambanany mpitatitra ny aona tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny ministera dia anomboka amin'ny fiandohan'ny volana Mey ny fanamboarana ireo point noir amin'ireo lalam-pirenena ajainay io fandaharam-potoana ny fanjakana fa kosa mampandre izahay fa iroso amin'ny dingana manaraka dia ny grève faobe iarahan'ny mpitatitra raha toa ka mbola miverina indray ilay toy ny teo aloha ilay fampanantenana pokaty. Fa iazo ny faritra vakina karatra vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nametraka taratasy fitakiana teo anivon'ny orinasa Jirama tao Antsirabe ny syndikan'ireo mpiasa. Eo anivon'ny orinasa Sementisy ao Ibity taratasy fangatahana famerenana amin'ny laoniny. Ny herinaratra eo anivon'ity orinasa ity ireto mpiasa ireto izay manany overy asa ka tonga nametraka izay taratasy fitakiana izay andrinirina Randria Miarso Kolo Antsirabe. Ny alatsinainy fa 4 ny volana aprily 2024 lasa teo no nametraka taratasy teto anivon'ny orinasa Jirama teto Antsirabe ny syndikan'ireo mpiasa miasa eo anivon'ny orinasa Sementisy izay orinasa mpamokatra simenitra eto vakina karatra. Taratasy mahakasika ny fitakiana ataon'ireo mpiasa mba hamerenana amin'ny laoniny herinaratra eo anivon'ity orinasa ity izay efa tapaka nanomboka ny 17 ny volana aprily 2024 lasa teo ka tsy mbola niverina hatramin'izao fotoana izao. Matsiaro mijala araka izany ireo mpiasa ary manany overy asa izy ireo manoloana izao fatapahan-jiro izao ka nanatitra taratasy fanerana ho an'ireo tompon'andraikitra teto anivon'ny orinasa Jirama teto Antsirabe. Notapahan'ny Jirama ny courant teny amin'ny Sementisy Ibity ny 17 avril lasa teo. Nisy prana tarifa izay zany tamin'ny mois de juillet 2022 dia nisy tsy fifanarahana kely tao dia izay ilay olana. Tonga izay nanatitra taratasy io taratasy io zany dia fangatahana famerenana jiro eny anivon'ny Sementisy hoe mba hangatahana verina ny jiro mba ahafahan'ny orinasa mihodina satria ny orinasa fantatratsika tsara fa mamelona mpiasa be dia be. Tsy akoatran'ny mpiasa dia mbola misy sous-traitant be dia be manarivorivo ny miara-miasa amin'ny Sementisy izay mety manana riskana fahaverezana asa zany atsoatsy raha hoe ka tsy tafaverina ny jiro ka nangataka zany izay hoe mba hamerenana ny jiro mba ny orinasa mihodina sy mamokatra. Aorianan'izay dia mangataka kosa izay an'ireo tompon'andraikitra ambony hifandinika ny latabatra boribory mba handinika ny olana io zany satria rehefa tsy manihodina ny orinasa dia misy ny very asa misy ny tsy mandray karama dia amorinasa aza nefa tao dia nefa velona ndray no ajanona ka dia mangataka zany izay amin'ny président de la république mba haeno amin'izao fitaranan'ny mpiasa eo anivon'ny Sementisy mba haveren'ny tompoko ny jiro mba hahafahana ny orinasa mihodina dia mba mifampandinika tandapatra boribory ianareo. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny tena antony fatapahany herinaratra izay mampihodina ity orinasa ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny ireto syndikan'ny mpiasa ireto. Andrasana araka izany ny valiny taratasy fangatahana izay natao teto anivon'ny orinasa Jirama. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendra vetivety ao anaty doka fohy amin'ity ala ity ny tsy fandriam-pahalemana. Amin'ireo komuna manodidina n'Antananarivo izay mitarika ny fampiaran'ny sasany couvre-feu indray amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa ny fanorenana WC public ambony fasana ao Ambato Andolom-bazaha Toliara rehefa avy eo no anarahantsika izay. Manapitafa vetivety. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina
dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Andao ilalao fa loka maro no zarainy. Ampitombo iny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle à la vache qui rit N misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valoky aratery mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisariana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny 2 ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Marco! Om 60 laissez! Om 60 laisse Brenna! Om 60 laissez! Marco! Balika Om 60, jiro antona telo lehibe, jiro entin-tanana ray, mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. Om 60. Ankasitrahana hatrany ny safidinao mbola miara-dalana aminay ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity isan'ny tarantsika izay. Mbola mikatona amin'izao fotoana ny bureau percepteur principal Ambalavao manoloana ny raharaha fanjavonana. Vola mitetina 400 tapitrisa ariary efa hoerinandro izay. Nanjavana tao amin'ny fitahirizam-bola ny trésor nantahirim-bola mpanjakana ny volaka amin'ny roso ny fanadiadiana. Izay ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Maro arak'izany. Ireo olona notazomina sy nanaovana fanadiadiana teo anivon'ny police judiciaire tao. Ambatola Ikisoa nandritra izay herinandro izay. Aingorakotonirina kolo Fianaratsoa. Ankoatran'ireo mpiasa eo anivon'ny trésor ao Ambalavao dia misy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay nanao ny asa fiambenana an'io toerana io no anaovana fanadiadiana aty Fianaratsoa amin'izao ka antony mbola tsy sokafan'ny birao any an-toerana. Raha tsy hevana tokoa dia ny talata 20 aprily teo no tsy trano vaky ary tsy kofra nisy nanapitsoka nefa dia nanjavona ny vola mitentina 400 tapitrisa ariary atao amin'ny percepteur principal Ambalavao io ary teo no nanomboka ny fanadiadiana. Amin'ity anio ity moa no hiakatra eo anivon'ny fitsarana ity raharaha ity ary io hariva io no manatanteraka ny fakanambavany an'ireo izay voakasika ny eo anivon'ny fampanoavana. Ho fantatsika rahampitso moa ny mahakasika ny andinindiny satria tamin'ny nandalovana iteny an-toerana io hariva io dia mbola ao anatin'ny fiainona ireo voakasika ny eo anivon'ny fitsarana. Famirongatra amin'izao fotoana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo komuna manodidina n'Antananarivo toy ny Ambohimanambola sy Alasora ankehitriny niroso tamin'ny hafamerana ny fivezivezena amin'ny alina. Manoloan'izay ireo tompona andraikitry ny komuna sy ny mpitandro ny filaminana. Tranga tsy fandriam-pahalemana akaiky ny renivohitra izay ahitana taratra sahady ny zava-miseho any amin'ireo komuna ambanivohitra sy lavitra andriana. Eto amintsika amin'izao fotoana izao onona saina. Mihamafana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo komuna manodidina Antananarivo toy ny zava-misy amin'ny komuna Ambohimanambola izay 420 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra. Intelo miantaona no nisy fanafiana tato anatin'ny 10 andro. Tranga izay tery amin'ny fokontany Bopeno trangano izay fanafiana andiana Jola teo amin'ny 7 lahy teo izy. Nanafika tokantranon'olona anankiray dia io moa zany dia rangaha anankiray ny tao efa olona faray-pianakaviana izay nitakian'ireo Jola reo vola 80 millions dia nefa moa tsy nisy an'izay vola izay tao. Dia rehefa tsisy moa zany izay dia eo ny fahasorenana angamba tamin'ireo Jola dia nivelony lohany avy hatrany dia mbola niaina ihany moa izy mbola teo fa maty an'izy amin'ny farany moa. Ny Alatromby ihany koa zany dia nisy ihany koa izay taorian'izay
zay io ndray de efa avy any amin'ny commune Anjeva io nefa nandeha avy any ny fangalarana an'izy angamba dia niditra tato anatin'ny commune anay dia tratra ny mpitandro filaminana moa zany ny omby de tsy afokotanina Mbotsimeloka tamin'izay fotoana zay fa reo jolazy nitondra an'izay moa zany tsy tratra mbola tromby any herinandro taorinan'izay dia io ndray tao amin'ny fokotanin'ny Aramy mbola tao anatin'ny commune anay ihany io. Manoloana io nandray fanapa-kevitra ny teo anivon'ny commune Amboanambola sy ny mpitandron'ny filaminana fa tsy azo atao ny mivezivezy ao anatin'ny fiara-piadian'izy ireo manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 3 ora maraina. Filohan'ny fokotany moa nangataka hoe mbalao mba amafisina ny andromaso bokon'olona. Aleo mba mangataka ho asiana mihitsy ny couvre-feu satria tena efa miao be reny zatovolahy mandeha amin'ny alina zay tsy fantatra hoe makaiza na makaiza be da be eo ihany koa ny orinasa ty aminay izay efa nanaovana ny famplazana hoe tsy maintsy manao batsa ny mpiasa ao aminareo satria misy mpiasa miditra amin'ny alina ty aminay. Tsy mandry fahalemana ny ao amin'ny commune Amboanambola. Miaina mitebiteby ihany koa ny mponina ao amin'ny commune Alasoura tato anatin'ny herinandro vitsy izay ka niroso tamin'ny famerana ny famezivezena ihany koa ireo tompona andraikitra. Anisan'izany ohatra zany tsy azo anapohana tsy afomanga eto amin'ny commune Alasoura satria anisany nanakirotana ny saim-bahoaka lay fisiny lay pobasy tamin'ilay fotoana nisy fanafiana casse-point iny dia rehefa avy eo nisy afomanga indray teny amin'ny hôtely teny ambanimbany teny bypass teny dia lasa nikirotana ny sain'ny olona hoe misy pobasy foana l'izy dia najanona zay mba hisorohana lay resaka insécurité sy le problème mety hitsanga. Misy ohatra zany zao fipetrana manaraka an'izany zao ohatra hoe fitondrana karapanondrona ny karamanga eo anivon'ny fokotany tsiraray any satria ny andro maso bokon'olona zany iarahana miasa amin'ireo mpitandro filaminana rehetra dia rehefa tsy ponina eto ianao zany mba hafantarana zany hoe reto ny ponina Analasora dia tsy maintsy mitondra zany karamanga na ny karapanondro zany ny tsiraray rehefa mandeha amin'ny alina. Anisan'izany ihany koa tsy azo anaovana fety amin'ny alina aloha. No atevenina nisan'ny mpitandron'ny filaminana ary nomena fampitaovana tao anatin'ireo commune roa ireo izay antenaina haritra hoy ny teo anivon'ny fiadian'ny tanàna. Aingana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana noho ny fanairana malaky tamin'ny tambazotra tserasera nataon'ireo mponina. Trangana tsy fandriampalemana izay mihamafy sy ny sesy ka nahatonga ireo tompona andraikitra niroso tamin'ny famerana ny famezivezena amin'ny alina. Tsika miankina amin'le fiainana efa diso toroloatra ve le fahaserana an'le olona dia lasa manaonao foana. Eo koa moa le tsy fandriampalemana miankina amin'le tanora amin'izao fotoana izao lasa mitoroka zava-mahadomelona dia lasa manaonao foana. Inona ny orinasa be tsisy eto fa samy misakoroka miasa miala maraina dia mody ariva dia ohatran'izay tsy fantatra hoe makariny gendarme dia ariry zalamy mamelo makariny fanao fangalam-piry eo tsy fantatra tsony. Raha commune kaiky arizy zao maika zany fa lavitra mampalahelo ane zany sa tsy eo amin'ny plastika ve zany hoe maty ray maty reny maty zanaka dia misamfotora. Azo hitarafana ny zava-misy any amin'ireo commune lavitra tsy misy herinaratra tsy takatry ny ainao manjery sy ny tambazotra tserasera izao zava-misy amin'ireo commune manodidina Antananarivo izao. Raha toka izao tsy fandriampalemana amin'ireo commune latsaky ny 20 kilometatra mialana Antananarivo manahoana ny any amin'ireo commune lavitra. Ivenina vetivety any Antsirabe sika fa makasika ny faratsian-dalana kosa indray. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ireo tanitsasy ireo mpampiasa lalana ao amin'ny distrika ny Antsirabe faharoa. Fatra vakina karatra amin'izao fotoana izao manoloana ny faratsian-dalana any an-toerana. Izay mitarika fahasahiranana amin'ny famoaham-bokatra ity lalana ity. Izay hitateran'ireo vokatra toy ny paoma sy legioma samihafa izay aparitaka manena nosy. Saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny fikojakojana sy ny fanamboarana ity lalana ity. Izay isany avokaavoka raha toe-karena ara-ekonomika ihany koa raha ny faritra vakina karatra manokana. Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Anisan'ny mampitarana ireo tantsasy ireo mpampiasa lalana ato anatin'ny faritra vakina karatra distrika ny Antsirabe faharoa ny fahasimbalo lalana miazon'ny commune Sondrarana sy ny commune Tsarahonenana izay anisan'ireo commune sopotry ny paoma ary manondrana izany manerana ireo faritra hafa eto Madagasikara. Arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia potika tanteraka ity lalana mandalo eto amin'ny commune Ambodranandrina ity izay mampitohy commune maro amin'ny ilany atsinan'ny faritra vakina karatra. Ity lalana ity ihany koa no hitateran'ireo vokatra legioma maro samihafa
miakatra makany Antsirabe atapy-tanàna. Jaly arak'izany ireo tantsaha eo amin'ny lafiny famoaham-bokatra. Eo ihany koa ny lafiny fitaterana raha ny fanadihadinana atao dity fotony. Avy any Sondrarina dia andeha hody any Antsirabe. Raha nanaovana azy taloha mandeha bisikileta ohatr' izao zany teo eo amin'ny adiny 2 milamindamina amin'izany fa zao tafakatra eo amin'ny adiny 4 eo raha retour midina makaty fa miakatra makany efa mety eo amin'ny adiny 9 na adiny 7 eo. Misy faritra tsy maintsy batana ny bisikileta. Tena ratsy dia ratsy ilay lalana amin'ny ankapobeny aloha. Tena miaina tena ao anatin'ny fangirifirina sy fijaliana moa zany hatreto amin'izao aloha. Ny fiara aloha amin'ny ankapobeny dia betsaka sy maromaro mihitsy mitsikitsiko any an-dalana any. Lavaka be ny lalana, malama, tsy ampy ohatra hoe katsoka na vato mihitsy zany ilay lalana fa raha totofana ohatr'izao dia mipersiste foana ilay izy raha vao mbola misy ny orana. Aty zany dia azo atao hoe tena tany mamokatra fa eo amin'ilay fitaterana zany tsy ampy ilay famoaham-bokatra dia any ka mitotongana zany ilay vidiny dia teraka fahasahiranana ho an'ny tantsaha. Tsy misy mifandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana trano ary efa taonany maro no tsy nasiam-panamboarana ity lalana ity kanefa dia anisan'ireo lalana avokavikara ekonomika eto Vakinakaratra. Hatreto aloha tsy resaka fitondram-panjakana mieritreritra an'izany mihitsy angambany aloha. Izay ny tena zavatra marina indrindra sy tena izy. Tena ao anatin'ny fijaliana tanteraka nefa tsisy firaharaina mihitsy ilay fitondram-panjakana fa dia tena zao hoe mety tsy ho za rery ngamba mahatsapa an'izany fa vahoaka iray manontolo dia tsy maintsy hoe mitsikaikiaka sy tena mahatsapa fa izany hoe efa tsisy fijerena intsony sy firaharaina moa zany ilay zavatra fa dia efa izay no zava-misy hatreto. Amin'ny ankapobeny etapo dia tokony hoe raha misy fitondram-panjakana dia tokony mba hijery akaiky sy mba hoe ray an-tanana fikarakarana sy ny fanamboarana mba ilana amin'ilay fijaliana be sy zavatra ohatr'izao. Tsy mijery izy satria manko araka ny fantatsika zany dia ny lalana no avokavoky ny toe-karena dia irinay sy tena angatahanay zany amin'ny fitondram-panjakana no mba ndraisana fepetra zany amin'ilay lalana satria route ekonomika ilay izy. Noho izay faratsy lalana izay dia nahitana fiakarana ihany koa ny saran-dalana mampitohy any commune Ambohidrana-Andriana miazo ana Antsirabe. Ambohidrana-Andriana Antsirabe zao 503 arivo. Dia amin'izao faratsiny lalana zao nakarindra 4 arivo. Tena tsy zaka ilay izy fa teo amin'ilay 503 zao tena hita hoe mba zaka ny saramabe vahoaka. Fa zany hoe no izay efa tena tsy azo anoharana izay moa dia tsy maintsy miaritra an'izay 4 arivo izay ianao rehefa tena maika sy tena ilaina ilay ty. Araka izany dia tojo fahasahiranana tanteraka ireo tantsaha ato anatin'ny distrika Antsirabe faharoa amin'izao fotoana izao noho ny fampitehan'ny lalana aty an-toerana izay mampifandray kominina maro ato anatin'ity distrika ity. Ao anatin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany fa fitaterana an-dalamby kosa indray. Iroso amin'ny fanaovana fitsirihana na ny audit ny antony mampikatso ny fitantanana ny zotra an-dalamby. Fianarantsoa testa ny komity fanarenana azy amin'izao fotoana izao. Mazava kilany baiko amin'ny fanarenana ny zotra an-dalamby ary tokony ho jerena akaiky anatin'izay ny fandoavana ny karama an'ireo mpiasa sy ny latsakemboka ho an'ireo mpiasa misotro ronono efa nitonany maro. Na ny farana aza ny fitakindreo mpiasa teo anivon'ny FCE mahakasika ny tsy fandraisan-karama amam-bolana maro sy ny latsakemboka ny fisotroan-dronono tao anatiny 13 taona ho an'ireo mpiasa teo aloha. Miandrandra aingana ny fampiodinana ny zotra an-dalamby ireo mpiasa ho an'ny solombavam-bahoaka ny Fianaratsoa andrasana ny andehanany lamasinina hatrany manapatrana hatramin'ny volana Jona. Tamin'ny paka teo moa zany dia nisy ny train pascal izay nitaonan'ny vahoaka maro dia maro tonga tany Sambavy. Ny dingana faharoa dia ny andefasana ny masinina io marapatonga manapatrana ary afahana manome sitraka ny olona ny mifaritry Kongo iny satria rahantsika malala ny vaovao izay tena hita fa miteraka fahasahiranana any amponina ny Kongo tsy fisian'ny zotra an-dalamby ary alohan'ny mois de juin tokony efa makany manapatrana ary azoko antoka fa tsy maintsy ho tanterahana zany manapatonga izay manakara raha afaka volana vitsivitsy eo. Raha ny olona mpiasa sy ny lafiny ara-pitantanana, ny lafiny ara-bola sy ara-teknika kila no nampiatso ny fampandehanana ny FCE raha nitatry ireo mpiasa hatr'izay. Tsy hijanona eo ny komity ny fanarenana ny zotra an-dalamby amin'izao fotoana izay iroso amin'ny fanaovana fitsirihana ny zava-misy ny fotony. Efa miasa ny comité de redressement efa maromaro ny fivoriana nataon'zareo fa fampandiniana an'ireo indrindrandrindra zany momba ny karama mpiasa, momba ny fonctionnement na fampandehanan-draharaha izay tsy maintsy dinihany mialoha ary iroso amin'ny audit moa zareo zany zao afahana mijery any fotony ny tena zavatra tsy mandeha ao anivon'ny FCE. Izany hoe andraikitra tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ny manao izay ampiodinana zany
ary ny lehibeany ao amin'ny comité de redressement moa dia tena piasa mpanjakana avy aty fotony zany hoe nidafy avy aty amin'ny transport mihitsy. Isan'ny manaitra amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny, indrindra ny raharaha izay tokony hamohan'ny fanjakana vola aingana ny hoe ny fanaovana audit na fametrahana rafitra na dingana hafatrany no ambara fa hirosoana ampitarazoana na tsy hamohana ny vola tsotra izao. Isan'izany ny fandoavana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana anjatony, izay nambara ihany koa fa hanaovana audit saingy tsy tatony ny valin'izay ankehitriny, andrasana ihany koa araka izany ny fanarenana ny FCE sy ny valin'ity audit ambara ho atao ity. Fa hiazo any Toliara vetivety sika miteraka savorovory eo amin'ireo topasana ao Andolombazaha sy ny commune Ambonivohitra Toliara. Mifandroenan'ny commune WC public eo amin'ity fasana ity amin'izao fotoan'izao. Mitaky ny ampy atony io asa fanamboarana io avetrany ireo ray aman-dreny sy ny topasana any an-toerana ankehitriny. Bonhomme Élisée Kolo, Toliara. Tsy enkeny ireo ray aman-dreny sy ireo topasana Andolombazaha ny fanorenan'ny commune Ambonivohitra Toliara ny WC public manaram-penitra eo amin'ny fasan'izy ireo. Fanimbazimbana sy fanaovana tsinotsinona ny hasiny maha-malagasy izao fihetsika ataon'ny commune izao raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Nahita ny tokoa ny tena dia gaga satria ty fasana ty dia fasana fandevenana olo maro ary hatramin'izay raha dia fa ady be ny tato satria atao dia very ny tôlina very ny vy misy mangalatra ny vonikazon'olo. Izay proximité ny fasana zay raha dia efa nisy association mihitsy natsanganay hoe fandiovana ty fasana ty fiandrasana anazy. Ankehitriny nefa dia misy ty WC ty eto ny conseil municipal tsy mahafantatra nefa dia natsangana fotsiny zao. Dia raha malala nefa rehefa rehefa ty WC ty mitsangana eto dia tsy maintsy feno loto ndray eto zany. Eto daholo ny olona nanao maloto rehetrarehetra ka aminay io dia tsy ara-dalàna io tsy ara-tsara. Na ny asin'le razana mipetraka ao fotsiny dia tsy mety. Eto zao nisy poubelle teo efa ao anatin'ny fasana io koa zao manara eny fato. Aminay dia tena tsy mety ary tsy ara-dalàna fa tokony masoro satria manimbanimba ny asin'ny razana ary mandoto koa ny tontolo iainana eto. Tsy nisy fivoriana na fanapa-kevitra ny arahana tamin'ny mpanolotsainy ny fiadidian'ny tanàna fa hevitry ny ben'ny tanàna samirery ny fanorenana ity WC public ity raha ny fanazavana. Eny fa na ny ben'ny tanàna lefitra tompon'andraikitra ara-teknika mahakasika ny fotodrafitrasa aza milaza fa tsy nahafantatra akory izao tetikasa izao. Zaho tsy nahatsikaritra an'izany ary tsy nahita hoe inona ilay asa fanorenana hoe rehefa nanontany namana mpiara-miasa dia hoe anaovana WC public ampiasainy vahoakan'ny Toliara amiko anisany tsara ilay le projet fa indokely eo amin'ilay mifanila amin'ilay fasana. Mitaky ny hampitsaharana avy hatrany ary hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ireo topasana raha toka mbola mikasa hanohy ny asa fanamboarana ny commune. Tsy maintsy ho fantarinay aloha iza manao an'izy io zany hoe fa fantatra iza ny nanao anazy ben'ny tanàna no tompony ary efa nanontanian'ireo conseillers moa izy fa tsisy taratasy any aminy dia teny amin'ny fotsiny zay angavy azy. Raha tsy manana fahendrena moa izy analan'io dia tsy maintsy hoentina any amin'ny tribunal izy analan'io sy ampijanona ny tiraraha ty. Andrasana araka izany ny hotohiny raharaha mahakasika ity fanorenana WC public manara-penitra ity raha mbola tsy ahitaham-baholana kosa ny amin'ny fanaovana toeram-panaripako ny eto Andolombazaha hatrany. Rehefa rana ve ny fenitra zany dia tsy ajaina ny asina sy ny fomba tany indrindra moa fa fasana ny resaka eto. Fa nytanina mipetraka ihany zay fa miaka tsy nisy mpanamboatra intsony. Ny kianja munisipaly ao Ambody Voanio ka velotarainy ro piti fanatanjahantena any an-toerana amin'izao fotoan'izao tsy nitoy ihany koa ny fanamboarana ny kianja manara-penitra izay nampanantenaina fa atao any an-toerana ka antony nandrodana ny solotena ny solombavam-bahoaka voafidy taon'Ozobe ny tribune ny kianja munisipaly ny taona 2022 ny kianja manara-penitra izay nambara orona tamin'ity toerana narodana ity izay nafindra toerakafa indray ihany koa amin'izao fotoan'izao. Henri Florian. Ny volana novambra taona 2023 talohan'ny faradoboky ny fampielezan-kevitra communal no narodana ny solombavam-bahoaka voafidy tao Nosy Be ity tribune eto amin'ny stade municipal Ambody Voanio ao Nosy Be ity. Nampanantena mantsy ny filoham-pirenena nandritra ny fampielezan-kevitra izay nataony fa ahazo kianja manara-penitra i Nosy Be. Taty aorina natao tamin'ny toeran-kafa ilay kianja manara-penitra tokony natao teto amin'ity kianja munisipaly ity raha toka
efa norodanana kosa ny tribune ary tsy nisy intsony ny fitohizan'ny asa velontarena manoloana io ireo mpitantana ny baolina kitra ao an-toerana député voafitetin'osy be ma izy anisan'ny voalohany tompony andraiky taminazy satria izy nandoboka raha io nefa tamin'izay fotoana ambandro sabeky fa agnamboatra azy jusqu'à jour tsisy ary zay dia mitodiky amin'ny andriamanitra filoha Anthony Rajoely satria izy nagnambary tamin'ny Velirano tato amin'ny stade fa ho ambary manara-penitra ity sy tribune ity jusqu'à ny tamin'izay fotoana izy nanamia fa agnatin'ny telo volana fa fa vita raha io jusqu'à jour mbola tsy io tena mizaboly nefa imaginesika fa nosy be anisan'ny champion de Madagascar teo betibetiky zao ty amin'ny 2-2 nefa zay tokony misitrika match maro maventy zao tonga atao amin'ny eto lasa atao agna Diego ka izy zay dia manetry fa maro loatra lalagna nandehanane fa maro dia mandataone tsisy olo mitandregny zay ary zay tompo tegna hagnano aminany io ary zay miampy azao vola agnano opposition aminany fa satria hitane fa fanjakana zay tsy mijery sport ary zay magnambara tsisy ambady politique ty satria matetiky n'olo koa fa mitaregny eto misy manosy zay marary satria mpianatra mpampianatra koa ny mpiasa maboly misitrika ty raha ty ary magaga zay ny simple fanagnany fanjakana io fanagnana iombona na ino ko zay olo autorité zay magnano izy tsisy nino fa raha ohatra olo tsotra nagnamboatra io zasy fa fanigadrana roatra zay mahamenatra ny zava-misy tahaka izao ho ireo mpitantana club noho ny fanimbanana fododrafidrasa izay mbola azo ampiasaina tsara saingy tsy nisy fanamboarana akory mahamenatra le izy satria nosy be zany managna lazany amin'ny resaka ville touristique raha mba misy vahiny fotsiny ohatra hoe tonga eto nosy be mba ijery laboly dia tena zone tribune tany ihany tsisy raha tena somaro tsy hay zay plaza zay mahamenatra tribune rava anjary tena zay zany zavatra olagna misy am'izay moa mpitondra tanora amin'ny club tonosy be dia tena mijaly amin'ny resaka sport nefa anisan'ny fitezana mahomby indrindra ny amin'ny resaka sport etonosy be edi efa amin'ny zavatra madimel sy ny tariny nefa resaka amin'ny terrain manokana aloha zany tribune zany tena zéro amintsika araka ny fantatra miantona tsy misy tohiny intsony ny asa fanamboarana likanja manara-penitra ao nosy be Elville amin'izao fotoana izao raha toka narodana tsy misy fanamboarana ihany koa ity kanja munisipaly ity angeny mba tsy hosakaizany mpandresitsika ka iandro vokatra trano vao hojereny reny kianja sy ny maro hafa izay anomanantena reny atleta sy tanora malagasy reny dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity any Soudan mitoetra ato anatin'ny roa amin'ny fitopolo ora ny fampitsarana ny fifandonana eo amin'ireo tafika ao Soudan sy ny vondrona FSR na ny force de soutien rapide araka ny fanapahan-kevitra noraisiny rotota natao izany ahafahana mitatitra ireo fanampiana iraisam-pirenena natokana ho an'ireo mponina miaina anaty fahasahiranana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Depuis plusieurs heures, nanomboka tamin'ny misasakalina omaly mitoy ny fitaterana ireo sivily mitsoaka ny ady ao Soudan miazo any Europa sy miazo ireo firenena afrikanina hafa toy ny ao Kenya mena anatin'ny tepitepy ireo mponina soudanais tato anatin'ny 12 andro nisian'ny fifandonana eo amin'ny tafika soudanaiza sy ny vondrona force de soutien rapide ny varana omaly ny fitaterana ireo mponina sy ireo teratany vahiny no tanterahin'ny tafika frantsay tamin'ny alalan'ny fiaramanidina atao Djibouti tany atsinanany Soudan mikatona treto no mahasoivon'ny Frantsa ny antoerana raha ny fampitam-baovao ankilan'izay maro amin'ireo mpitsaponenana ao Soudan no miazo ny serana manamorona ny ranomasina mena manampy amin'ny fitaterana azy ireo amin'izany avy amin'ny firenena mikambana haritra roa amin'ny fitopolo ora ny fampitsarana ny fifandonana ny antoerana raha ny fampitam-baovao hatrany. L'arrêt des combats, elle, n'avait pas été respectée. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Jean Morfo au Québec izay indray lohateny ny horonan-tsary entina aminao rehefa avy eo koa anasananao hatrany tsy hisaraka aminay mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tombo kilasy tombo vaveloma tombo.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.